Raha masoko zao mba sonosino kely oriko mba lavalava dia raha za zao mba hoe lavalava kely kokoa ohatran'ny amin'ny film ilay nijereko tamin'ny alina mihitsy tena mba tsara ihany ohatranao io le tsara fa ny miarabanao tonga sondrato anatin'ny fandarana ny atamin'ny rano soana razanako tony miaraka aminao ohatranao io le tsara Aussi, je te loue de ce que tu m'as fait d'une créature si merveilleuse. Nous arinandremancha zantsika de farakse tsara. Tsy miteny fotsiny izy hoe tsara na hoe metimety fa aussi izy hoe farak'izay tsara si merveilleuse rehefa miresaka hoe merveille dia ao antsaintsika koa afaka hoe les 7 merveilles du monde ohatra anisan'ny toerana farak'izay tsara niclassen'olona zany fa hoe merveille du monde fa ianao merveille de Dieu satria créature de Dieu ianao no arin'Andriamanitra amin'le fahatsarana tena farak'izay tsara. Rehefa mandeha manko tsika amin'izay resaka fahatsaran'izay dia ny amin'ny fiarahamonina zao ohatrany dia mametraka izy hoe rehefa ohatra izao dia tsara itsy tena top itsy flop itsy somary eo ihany fa nefany ianao dia tsara. Rehefa any am-pianarana koa dia misy hoe samy mpinamana ihany zao ohatra dia mandeha eny dia miaraka mandeha récréation ny andro amin'io dia tsara kosa kindrimantsy an'ilay namanao teo akaikinao izy ny teny an'izany ianao tsisy commentaire na niarina dikan'izay zany hoe ianao zany ratsy fa tsy niteneny fotsiny sous-entendu zany ilay izy hoe ianao ratsy koa sady zay ve tonga dia raha ianao tamin'ny toeran'ilay olona anankiray kosa ve dia ohatran'izay ilay izy resy zavatra ohatr'izany nefa ny tena tonga dia mipatra moral anao hoe ratsy zany nandeha any am-pianarana azy ianao dia efa ozy izy ianao hoe tsisy teny mihitsy indray zao hoe tsara fa le namako ito foana ny tenenina na le efa misy standard hoe ito foana le ohatran'izao foana ny tsara dia lasa te ohatran'iny ianao lasa tsy fieranao tsony ianao lasa ohatran'ny hoe ohatran'ilay introduction de tokomba kelikely molotrako tokomba ngezangeza molotrako tokomba ohatran'ny ahoana voloko fa maninona ary tsy frisé voloko fa maninona ary tsy mba atsotra ny voloko lasa tsy mahafieranao mihitsy le satria le izy culture nalefany le izy moa zany alefany rehefa mijery film reny nalefany rehefa any amerikana ohatran'izao tena mametraka an'le izy ohatran'ny hoe standard de beauté ohatran'izao indray zao ny tena izy zao indray zao ny top modèle mivoaka ohatran'izao indray zao ny bikan'olona tena mety amin'izao ohatran'izao indray zao ny fomba fikanjo fomba hita ivelany na lamody amin'izao dia apetraka zareo le izy dia nahita fa tsy mety zao atao ihany ny lehilahy misy karazana etim-bolo ndraika koa eto aloha tsisy amin'ny volony dia mbola atao ihany satria napetraka ny amerikana le izy tsara le izy hitanao le izy manimba sady tsy mampivoaka an'le tena fahatsarana ao anatinao tsy mampafieranao akoriny dia indrindrandrindra moa zany amin'izao efa misy an'le hoe élection na miss dia mba tandremy ihany sao dia lasa mandehandeha manao an'ireny ianao tsy hoe akory tsy mendrika nanany nampiseho ve ny fahatsaranao ve fa atao inona any dia mba fantatrao ve ny zavatra ao ambadika ireny mahatonga eny olona manao an'ireny dia iza ny fidy anazy dia iza ny fidy anazy fidiana hitanao ohatrany hoe misotro jus zao tsika dia misy karazana jus hoe ty zao jus reto tiany tsara indrindrany dia zany hoe ho consommer iny zany dia ohatran'izay koa le any amin'le élection na miss sy ohatran'izany ireny hoe iza zany consommer an'iny any ambadika fa tsy hoe maika be fotsiny andehanao ireny karazana fifaninanan'ireny ianao nefa tsy fantatrao ny ao ambadika tsy hoe akory hoe mitataratara fotsiny fa afaka manao recherche ianao amin'ny internet afaka mahita koa ianao amin'le film reny nge tsy maintsy hoe nisy ihany zay vao natao an'ireny tsy toizako lava be zay fa miverintsika hoe ohatranao io le tsara matoa ianao zany ohatran'io matoa ohatran'io ny masonao matoa ohatran'io ny oronao matoa ohatran'io ny vavanao matoa ohatran'io ny endrikao afaka tsapainao kely mihitsy hoe ohatran'ity dia io zany tsara rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia ozy izy hoe
andeha isika izy anao anamboatra olona tahaka atsika mitovy amin'Andriamanitra ianao wow mitovy amin'Andriamanitra ianao wow mitovy amin'Andriamanitra tena farak'izay tsara zany Andriamanitra nge tsara izy sady mpanao tsara izy tadidio zay fofinain'Andriamanitra any nataonao anatinao dia rehefa nahitanao izy rehefa mifonina ianao dia zay wow tsara indrindra ty olona ty tsara indrindra ianao fa tsy ratsy zany ianao indraindray dia voloko hoe mametraka hoe rehefa tsotra anitsy ianao dia ratsy zany ny influence manodidina mametraka hoe rehefa tsotra anitsy ianao dia ratsy zany indraindray koa no le influence dia lasa manana complexe koa ianao mety hoe tafiditra ao anatin'le standard de beauté hoe tsara amin'le olona any ivelany ianao dia lasa hanana complexe de supériorité dia lasa hanambany olon-kafa na ohatra hoe lasa manana complexe d'infériorité ianao fa ary io zany fa tsara foana ianao satria ianao noforon'Andriamanitra namboarin'Andriamanitra zava-boarin'Andriamanitra ianao le olombelona ozy izy ao amin'ny Genesis 1:31 hoe dia rehefa vita ny daholo izy dia hita fa tsara indrindra rehefa vita ianao zay vao tena tsara indrindra le izy tadio zay dia tadio koa nefany fa miteny koa ny tenin'Andriamanitra hoe fa fitaka ny atsarambika ary zava-poana ny atsara-tarehy fa zay matahotra an Jehovah izy no derainy Andriamanitra tsy mijery ny ety ivelany fa mijery ny ao am-po rehefa nahita ny Davida ny fidianana ny Daviditsika dia io koa mandalo amin'izao ainga antsika ny ohatr'izao hoe fa mahita ny saramamantsika sy ny bebe antsika tany aloha izy dia zareo koa nge mba tsara indraindray ohatra ny ohatra ny tsara no za kosiny izany taloha fa ohatr'izao izy efa antitra dia ohatran'izay mandalo io anao io mandalo io ianao io fa hoe ahoana ny ao anatinao tsara ve ny ao anatinao nandrian'i Jesosy ve ianao miaina le tena fahatsarana ve ianao ataovy izany fa tsy aza variana amin'ny aty ivelany na andamy produit ohatrinona ianao tsy hoe ratsy ireny fa indraindray koa ireny nge mety manimba tsy mba ireny mihitsy ny tarehany fa tsy hoe koa raha aza manao fa fantary fotsiny izay tsara fa efa tsara koa ianao nefa ny ohatran'izao dia ataovy ny zavatra rehetra ho voninahitr'Andriamanitra tsy entina hijejejona tsy entina hireharehana fa ireny no tena asany devony Galatiana 5:19 miteny an'izany miariary izy ny asan'ny nofo fijejejona fahamolana zany ny andeha hiexhibe an'le fahatsaranao tsy varotana ianao fa iainy fotsiny le fahatsaranao dia mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra misaotra Jesosy tsara mety mihitsy nanaovana ohatr'izao ohatr'izao le tsara ohatr'izao le mety akafiziko isan'andro akafi ohatr'izao zany tsara mianatra mankafy zao mihitsy ny maso mety zao mihitsy ny vavako mety zao mihitsy ny paoziko mety tsy tokony lava kokoa tsy tokony fohy kokoa fa mety tsara zao wow misaotra Jesosy dia minao fananampianao zay fandaran'izay ohatranao io mihitsy le tsara Dieu t'a fait d'une créature si merveilleuse dia tahiny Jesosy